Ovana naharitra eninandro nanomboka ny 9 Desambra ka hatramin'ny 30 Desambra taona 2024 lasa teo naterahany faritany tily eto Itasy izay natao teo amin'ny faly arivo soavina andriny. Mpiandraikitra tily miisa 100 mianadaty eo tonga nanatrika ty ofany ity ary nahitana sokajy rehetra misy eto anivon'ny tily eto Madagasikara dia ny sapana mavo, sapana maitso ary ny sapana mena. Tanjona tamin'ity fiofanana ity dia ampitoboina bebe kokoa fahaizana manao sy fahaizana mitarika anaran'ireto mpiandraikitra ireto ary natokana mpiandraikitra tily irery ihany ity ofany ity araka ny fanazavany mena Faleky Sarika voalohan'ny lasy. Ny tily faritany Itasy dia mikarakara lasy fanofanana mpiandraikitra eo anivon'ny tily eto Madagasikara, eto anivon'ny faritra Itasy. Zay tanterahana aty faly arivo soavina andrina amin'izao fotoana izao. Ity lasy ity moa dia mandritra ny 7 andro, eninandro, azafady mandritra ny eninandro izay nanomboka tamin'ny 29 ny volana Desambra ka ifarana amin'ny 30 ny volana Desambra. Ny tanjona ao anatin'izay lasy zay dia mba hanofanana ireo mpiandraikitra tily eto amin'ny faritra Itasy izay miorina any amin'ny fivondronana tsirairay avy ihany eto anivon'ny faritra Itasy, izay miisa mpiandraikitra miisa 100 eo no miofana eto amin'ny toerana ity androany, izay tarihana filoha tily sy tarim-panofanana miisa 30 eo. Ahitana dingam-piofanana roa ato, fanomanana dia fanaterana. Dia ao anatin'izay dingam-piofanana izay dia misy ny sampana 3 miorina eo anivon'ny tily eto Madagasikara, dia ny sampana mavo, sampana maitso ary ny sampana mena. Ny lasy fiofanana karakarain'ny faritany ohatran'izao dia natokana ho an'ireo mpiandraikitra tily ihany eto amin'ny faritany Itasy. Mivelatra ao anatin'ny distrika 3 eto anivon'ny faritra Itasy ny faritany tily Itasy ary ahitana fivondronana miisa 750 araka ny fanapanazavana nentin'ny mamiratra raha arina Antoine izay filoha-paritany tily Itasy. Nasehany tsindrim-peo manokana fa mavitrika ary mazoto ny mpiofana natrika izao fiofanana izao. Misy mihitsy aza hoy izy mandeha tongotra naharitra iray andro sy tapony vao nahita fiara nahatongavana teto, kanefa dia mbola tarehy miramirana sy fofinontsika hatrany no hita eny amin'ny endrik'ireto mpiandraikitra tily ireto. Nambariny hatrany fa fanabeazana mahomby tanteraka ny fanabeazana skoto na dia somary hafahafa aza ny fandraisam-piarabelona azy. Ho an'ny faritany Itasy dia mivelatra ao anatin'ny distrika 3 ato anatin'ny région Itasy, dia distrika Soavinandrina, distrika ny Miarinarivo ary distrika ny Arivomamo. Fivondronana 450 no mandrafitra ny faritany tily Itasy amin'izao fotoana dia hatrany amin'ny lavitra indrindra ka hatramin'ny hoe akaiky indrindra. Dia ny fahitako ny hoe fahavitrihan'ny ankizy amin'ny fanatrehana ofana tena hoe mazoto ary tena liana ny ankizy amin'ny fanatrehana ny ofana satria tsy dia tena hoe manana fotoana be da be zany izay ionana indrindrandrindra ho an'ilay any alavitra be, tena lavitra be dia tena hoe fanararoatra ny ohatr'izao dia tena mazoto ary tena mavitrika zareo. Misy amin'ireo ankizy ireo tena hoe mandeha tongotra mandritry ny ray andro sy tapany izay vao mahita tômôbilina andehanana hamonjy aty, dia nefa tonga ry zareo mba ho an'ny fanabeazana ny zanaka malagasy atao anatin'ny skotisma. Tao anatin'izay taona izay dia ho anay ato anatiny aloha zany dia efa tena resy lahatra hoe fanabeazana mahomby, fanabeazana mivelatra ny fanabeazana skotisma na amin'ny ara-piaramonina, ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina. Fa ny fandraisan'ny fiaramonina anazy nefa mety mbola betsaka ny mahita hoe fanabeazana mitaiza maditra, jiolamboto sy ohatr'izany
dia izay indrindra ny antony mampatonga anay miezaka manome fanofanana kalitao mba hahafahan'ireto mpiandraikitra anay reto, mba hafarafaratsina hoe reto mpiandraikitra anay raika amby zato miofanaty reto arany a, mba afaka mitondra ny image tsara ny skotisme ny tily eto Madagasikara any anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izay misy azy ireo tsirairay avy. Dia ny rariana dia mba hiparika ny fanabeazana tily eto Madagasikara mba hisy fiantraikany tsara ny anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izay misy an'ireo mpikambana rehetra ato aminay. Fa fiofanana ampy ary mifandraika amin'ny vaninandro ankehitriny no mihena amin'ny piofana ary tena tsy mihena amin'ny tany fiofanana hafa. Kosa indray no lazay fosakingasaina izay talehan'ny fanokana miandraikitra ny faritany Tilitasy da tafaresaka taminay. Tiana manamarika hatrany fa feno izany taona ny fanabeazana skotisma eto Madagasikara ka hetsika maro lafo ny efa nanomboana sy namarena izany tsingerin-taona mezinezina izany. Fosakingasaina za zany talehan'ny fanofanana amin'ity fanofanana mpiandraikitra ty amin'ny faritany Tasy ty. Dia misy fanamanana sy fanaterana ao amin'ilay izy, misy koa ny rantsana sy tovana. Dia ny zahana zany a mivoaka eto ireo mpiandraikitra ireo a mba ahazo ny ofana ahafahany mitarika sy manabe ireo tily any amin'ny fivondronana misy azy. Dia izay ny fehezinay a dia efa misasaka izay zao a, dia efa mahafinaritra efa tafiditra ao anaty lasy daholo ny ankizy amin'izao ary ny ambiance tena au top. Mahatoko amin'ny tily satria tily indray andro, tily ho andrakizay.